Ny amin'ny mahakasika fiainanana izay natao tamin'iny andro ny omaly iny indray dia andao ho resantsika am'izay ireo teboka lehibe izay nanamarika an'izay fiainanana izay nataony colonel Randrianirina Mikael tamin'iny andro ny omaly iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampiadela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity andro androany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fiainanana izay natao tamin'ny andro omaly iny no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto groupe des experts nationaux nangina ny Union africaine nandritra ny tsirariny sy ny herisetra izay niatra tamin'ireo tanora manoloana ny fanapahan-kevitra tampoka izay nataon'ny vondrana afrikanina sy ny SADC izay manameloka ny Madagasikara sy ny vahoakany dia miantso azy ireo ny groupe des experts nationaux mba ho marina sy tsy mitanila amin'ny famakafakana ny fizotra ny fanesorana any Andriamatoa Andry Rajoelina ary hijery ny zavatra misy marina. Ny fihetsiky izy ireo izay nambarany groupe des experts nationaux fa manimba ny ezaka ataon'ny vahoaka malagasy hamaritra ny hoaviny amin'ny fitediavana fitondrana tsara tantana izay efa sosikevitra ny mpiara-mobinantoka ara-teknika sy ara-bola efa tafiditra ao amin'ny Afrika mifoha i Madagasikara miady mba hisitraka ny zony amin'ny maha-olom-pirenena mampitsahatra ny fanaovana kolikoly ny tsy maty manota ary ireo fomba fanao mampiahiahy ataony mpitondra ho izy ireo hatrany. Miantso ny Union africain ny groupe des experts nationaux mba handinika anireo voka-dratsin'ny politika ny la France izay mihatitra aty Afrika mialohany hanamelohana ny Madagasikara. Ny Union africain izay nangina nanoloana ny tsirariny sy ny famoretana feno herisetra natao tamin'ny hetsika ampilamina ny tanora tokony hijery mahakasika ny zo fototry ny olom-pirenena malagasy izay voasoratra ao amin'ny lalam-pandroenana ihany koa ny Union africain ho hiatrany ny fanazavana izy ireo. Midika izany rehetra izany fa tena mitanila ry zareo izay mpiara-mobinantoka amin'ny Union africaine sy ireo fikambanana maro samihafa any amin'ny firenena matanjaka amin'izao fotoana izao satria tsy mandinika ny zavatra tena misy marina sy niainana vahoaka malagasy izy ireo fa nandinika sy nandray avy hatrany ny fitarainan'olo tokana manoloana andro rehetra izany. Midika izany rehetra izany fa tena mbola fanandevozana sy fanjanahantany no tena iainana ho an'ny Afrika fa tsy mba mandinika an'izay tena fahafahana tena izy zay manoloana an'izay fangejana sy gaboraraka izay napetraky ny la Frantsa amin'ireo firenena rehetra izay zanahan'izy ireo tao anatin'izay fotoana lavabe izay ary izay indrindra no tokony tena hiadina mafy amin'izao ankehitriny izao satria efa ela no nangina ary efa ela ihany koa no niaritra an'izany rehetra izany ny malagasy rehetra tao anatin'izay fotoana lavabe izay. Araky ny fanambarany James Ranevson indray nanolotra sosikevitra ho an'ny mpitantana vaovao ao Madagasikara ny tenany nianatra momba ny matematika toe-karena fitantanam-bola i James Ranevson ary niasa taonany maro tao amin'ny banky européenne momba ny fampiasam-bola ary ihany koa efa lehibe ny sahana ny trésorerie ny banque africaine. Tahaka izao ny sosikevitra izay taminy amin'ny hiatrihana ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Ireo laharam-pahamehana lehibe dia ny famerenana ny jiro amin'ny laune, ny famantsindran'ny tsy tapaka, ny fanomezana sakafo hampy ho an'ny mahantra ary ny fanohanana ny mpitandro filaminana rehetra mba hiasa ampahavitrihana. Noho izany mila tahirim-bola iraisam-pirenena vaovao amin'ny teti-bola, mila ny banky iraisam-pirenena amin'ny tetikasa maika izay voatonona ireo ary mila ihany koa ireo mpamatsy vola rehetra efa misy ao Madagasikara sy ireo mety ho avy. Rehefa vita ny fitantanana ireo laharam-pahamehana ireo sy ny fanomezana toky izao tontolo izao dia izao indray ny asa manaraka. Asehoy amin'ny vondrana afrikanina sy ny SADC izay tia manome lesona fa ambony lavitra ny tombotsoam-bahoaka noho ny legitimité izay atao tahaka ny dokam-barotra amin'ny dentifrice. Fomba fiasa tsy fahita firy izany ao Afrika indrindra aza maka tahaka ireo fitondrana miaramila any Afrika andrefana. Tsy misy afa-tsy miaramila be ambom-po ireo anisan'izany ny Burkinabe izay andraindray ny tanora maro manao fanararaotam-pahefana izy ireo satria mampiasa basy sy ny maro hafa. Asehoy ireo firenena tandrefana izay mpandefa vola ny Madagasikara fa tsy mpangataka ianareo manaova fanarahana amin'ny zareo ka samy manaja ny anjarany. Fampiasam-bola, fanomezam-bola, change ingérence
andro zareo ary fitantanam-bola mangarahara ny anareo. Manana izao hambompo manaraka izao, ataovy miharihary amin'izy ireo fa tsy rariny fa raha mbola fitondrana tsy manajanjon'olombelona no andafasan'ireo vola. Aveo rehefa voaongotra hiala tsy mpitondra intsony ireo ratsy ireo dia ny mahery fo izay nanala azy indray no tsaraina hoe tsy manana legitimité institutionnelle hoy ny nambarany hatrany. Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika ny fianianana izay nataony colonel Randrianirina Mikael tamin'iny androny omaly iny. Teboka isan'ny nisongadina tamin'ny lahatenin'ny colonel Randrianirina Mikael izay filohan'ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara amin'izao ankehitriny zao ireto manaraka ireto. Imasona toy ny anak'Andriamaso ny fanarenana manontolo ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny heretam-bahoaka. Ao anatin'ny fohy ezaka dia omendanja tanteraka ny famahanana ny olana tena maharary ny vahoaka toy ny angovo sy ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny maro hafa. Ao anatin'ny antoniny ezaka dia hisy ny atrikasa maro lafy andraisana ny herivelona rehetra hoenty mandrindra ny lalampandrenana vaovao sy lalampy-fidianana manaraka indray. Ho fitandrona ny fahadiovana sy ny fitantanam-bola am-panjakana dia manome toky izy ireo fa hametraka politika ampitsarana entina mifehy ireo fandaniana mioapefy tsy mifandraika amin'ny filana izay voasokajy ho laharam-pahamehana ihany koa. Manome toky ihany koa izy ireo fa handray ireo fepetra rehetra hanenjehana ireo fanetsoben'ny firenena. Harenina amin'ny fomba rehetra ireo donina nihatra tamin'ny ireny ny haramboina nandritra ny hetso-bahoaka ireny. Hampanjaka ny fahazahoany tsirairay isitraka ny zoany indrindra ny zo haneho hevitra izy ireo ao anatin'izao fitondrana izy ireo zao hatrany. Midika izany fa tena hisy fiovana lehibe sy goavana manomboka eto ary dia izay indrindra no andrasan'ny be sy ny maro amin'izao fanovana izao hatrany mba tsy ho tahaka ny teo aloha intsony ny zavatra izay mety verimberina araky ny voalazan'ny be sy ny maro. Ka noho izay dia miarahaba any Andriamatoa Randrianirina Mikael izay filohan'ny fanovana amin'izao fotoana izao mba ahavita ny adidy aman'andraikitra izay asa mankadiry sy lehibe izay miandry azy amin'izao fanovana izao. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa.